Bismillahi rahmani rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Insha Allah Allah sanabavy anatin'ny finoana Islam. Ny fampatsiavantsika androany dia mahakasika ny Eid. Satria efa tsy ela, efa mety rapitso, mety afaka pitso ny figadonan'izany Eid zany. Mety sabotsy na ihany koa mety alahady ho avy zao. Ka amin'ny alalan'izany indrindra ampatsiavantsika amin'ity androany ity ny ireo karazana sunna sy ireo fombafomba fanao amin'izany Eid izany. Na Eid dia fantantsika fa fety ny mpino Islam ary indroa isan-taona izy io no tonga eo anatrehan'ny mpino Islam. Aorian'ny fifehezana ary aorian'ny fanaovana ny hajj dia migadina izany Eid izany. Ka misy fombafomba fanao amin'izany. Voalazany manampahaizana voalohany amin'izany dia ihya'i laylatul Eid, zany hoe ny famelombelomana ny aliny izany Eid izany. Satria matetika rehefa rapitso ny Eid, indrindra amin'izao volana Ramadan zao, dia efa miala ao anatin'ny fanompona itsika fa falifaly iona sy ifanena amin'ireo havana mantsakaiza rapitso, efa adinitsika fa alina ny Eid io, ka misy karazana hoe famelombelomana azy. Zany dia efa voalazany mpaminany sallallahu alaihi wasallam amin'ny hadis manao hoe man qama laylatal Eid muhtasiban lam yamut qalbuhu yawma tamutul qulub. Zay olona namelona zany aliny Eid zany, nanao rakantainy fotsiny ohatra amin'izany aliny Eid zany, dia fony zany olona zany tsy maty amin'ny andro zay afatesany fo rehetra. Eo anatrehan'izany raha lasa nabavy anatin'ny finoana Islam, azadiny na dia tampotra aza ny volana Ramadan, miditra ny Eid, aliny Eid dia tokony ataonao na dia 2 rakan fotsiny ataonao amin'izay fotoana izay. Ny fombafomba fanao manaraka ihany koa dia at-takbir. Rehefa miditra ny aliny Eid dia tokony manao takbir matetitetika itsika, Allahu akbar, zay efa fantantsika. Manomboka vao miditra ny aliny Eid, efa mamerimberina zany mandram-pandehanantsika iny amin'ny fanaovana sola, ary ao anatin'ny 2 andro sy 3 andro zany Eid zany dia averimberina izany. Satria tenen'ny mpaminany sallallahu alaihi wasallam amin'ny hadis manao hoe zayyinu a'yadakum bit-takbir. Hengoy hozy izy ny fetinareo amin'ny alalan'ny fanaovana takbir imbetsaka. Ka anisany fomba fanao izany. Manaraka an'izany dia fomba fanao ihany koa rehefa andeha hamonjy ny salatul Eid dia mandro ny olona anankiray, al-ightisal. Mandro ny olona tahaka ny anao andeha hamonjy salatul Juma, tahaka ny anao andeha hamonjy an'izany dia mandro ihany koa anao amin'izay mialohany andehananao eny amin'ny salatul Eid. Manaraka an'izany dia labs ajmal thiyab. Aoka anao mba hitafy ny lamba tsara indrindra ao aminao, sy lamba zay tianao indrindra ary lamba mendrika indrindra, ary aorian'izay dia aoka anao manao mba manimanitra. Ny lehilahy voalaza amin'ity manimanitra ty, fa ny vehivavy kosa dia manao lamba tsara fa tsy manao an'izany ranomanitra izany. Manaraka an'izany dia al-akl qabla al-khuruj fil fitr duna al-adha. Mialohany voanao andeha hamonjy an'izany salatul Eid zany dia aoka anao misakafo kely amin'ny Eid al-Fitr no voalaza misakafo kely. Fa amin'ny Eid al-Adha kosa dia aorian'ny salatul Eid zay vao anao misakafo kely. Fa amin'ny Eid al-Fitr zay hoe vita Ramadan ty dia aoka anao na dia hoe antrendry anankitelo fotsiny no hanao, na dia hoe mofo kely fotsiny no hanao, na dia fisotroana rano fotsiny azy no ataonao mba mialohan'izany andehananao an'izany. Ary manaraka an'izany al-khuruj ila al-musalla, anisan'ny sunna sy sunnatu muakkada zay hita fa nataon'ny mpaminany sallallahu alaihi wasallam rehefa tonga ny andron'ny Eid dia eny ankalamanjana no anaovana an'izany salatul Eid zany. Ary manaraka an'izany dia mukhalafatu tariq. Rehefa miverina ianao avy namonjy an'izao salatul Eid dia miala amin'ilay lalana zay nandehananao. Ohatra anao nandeha ato ambadika tamin'ny fandehanana amin'ny salatul Eid dia miverina anao amin'ny lalana hafa amin'izay fotoan'izay. Ka eto ampamaranana raha lasa nabavy anatin'ny finoana Islam, ny teninay dia mirary Eid feno fahasambarana, feno fifaliana ary feno haravoana ho antsika rehetra. Ireo zavatra ireo dia ho an'ny faritra izay afaka manao an'izany salatul Eid zany. Fa amin'ny faritra anankitelo dia mety tsy ho isy izay zavatra zay, satria nahoana? Satria ny fivoriana mihoatra ny 50 tsy azo atao. Ka ho an'izay fotoana zay dia aoka antsika hanao ny salatul Eid any an-tokantranontsika, mety zany araka ny voalazan'ireo manampahaizana. Zay ngamba no fandarantsika tamin'ity androany ity. Isorako anao nanaraka an'izany antramin'izao fahafaran'izao. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.